Mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana ao amin'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha indray isika hiaraka hiombona mambavaka ry havana. Tena zava-dehibe ho anay Tompo, ny fahafahanay miantso ny anaranao. Akaiky anay ianao noho ny amin'i Jesoa Kristy zanakao mpamonjy anay. Dia misaotra anao hatrany say fa isaky ny maraina Tompo, dia velom-piderana, fankalazana, fanomezam-boninahitra anao satria nampitomboanao indray ny andro iainanay. Misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako ny fampizarantsika nandritra n'ity volana martsa ity, ireo endrika samihafa sy ny fomba rehetra atao anehoana ny fibebahana, fa izany no fiverena amin'Andriamanitra. Anio ary sika dia ny tenin'ny Elifaza, iray amin'ireo naman'i Joba telo lahy indray no andao hifampizarana sy hodiniantsika. Izany ry havako dia hita ao amin'ny Joba 2:1-20 Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesoa. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary halatsaho ao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia ahorina tsara. Eny, raha hapana lavirinao ny lainao ny heloka. Amen. Amin'izany tenin'ny Elifaza izany no ahitantsika ny ao an-tsainy ity naman'i Joba akaiky azy ity. Elifaza mantsy izao dia mihevitra fa noho ny ota sy ny teny mahery ataon'i Joba na amin'Andriamanitra na amin'ireo namany, izany no anton'izao fijaliana mafy mahazo azy izao. Noho izany dia tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiaikenan'ny elony ihany no ampiverina indray ny fiadanana amin'ny fiainan'i Joba iray manontolo. Ny mampiavaka ny tenin'ny Elifaza ary eto, izay tianay ho zaraina aminao ry havana, dia ilay hoe eny, raha hapana lavirinao ny lainao ny heloka. Joba 2:2-7 tapany farany. Izany hoe esorina alavitra ny trano fonenan'i Joba ny heloka rehetra. Dia lasa ny saiko ry havana, nandinika inona tokoa moa izany no tokony atao amin'izany? Dia aleo ngamba tsy hitanisa fa andao hoe ny fanahy masina no angatahana hibitsika aty anatiko, ao anatinao, ao anatintsika tsirairay avy izay mandre an'izao tenin'Andriamanitra hifampizarana izao hoe hiaro ny fanontaniana. Inona tokoa ary amin'ny androntsika izao ireo zavatra ao an-trano ao na zavatra ataontsika ao an-trano ao kanefa ota tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Hoy aho teo inga neny fanahy masina ry havana no hibitsika mazava mihitsy any am-po sy any an-tsaintsika tsirairay avy any, fa sao dia misy tokoa tokony ho arianao, sao dia misy tokoa tokony hodoranao, sao dia misy kosa efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra indrindra ataontsika ao an-trano ao ry havana. Izany izany dia mila mandray fanapahan-kevitra hentitra isika, ary tsy angatahana fotoana, fa raha mety aza dia anio dia ny anio satria mbola fotoana mety hiverenana amin'Andriamanitra izao. Ary indrindra indrindra hialana araka ny soratra masina amin'ny fampizarana tamin'ny Alahady, tena hialana mihitsy araka ny filazan'ny tsaran'i Lioka 3:10, tena hialana mihitsy dia tahaka nyity fihetsika sy fiteny sy toe-tsaina tao amin'ny Elifaza teo hoe raha misy ny zavatra manjo dia noho ny fahotana izany. Mety marina izany, fa tsy marina feno izany satria matoky eo ianao mbola velona dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary tsy misy marina tsika ho ny soratra masina na dia iray aza. Izany ka noho izany
Tsy hoe rehefa milamina amin'ny fiainana andry tanterina foana izay, rehefa tsy misy maninona amin'ny fiainana de milamina izany ity a. Tena mila mandiny teny tsika ary heveriko ihany hoe mila miaiky ny heloka de miverina ao amin'ny Tompo fa fotoana mety ny amin'izany zao mba hananantsika tena fiadanana, mba hananantsika tena fifandraisana fahamasinana sy ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa eo amin'ny fiainantsika rehetra. Koa dia mahery ao amin'ny Tompo ry havana sy amin'ny herin'ny faherezany ary. Averiko ary a! Iny, raha mpanalavirinao ny rainao ny heloka hoy Elifaza ao amin'ny Joba toko faharoa amby roapolo, andininy fahatelo amby roapolo tapany farany de hiverina indray ny fiadanana. Amen. Vavaka isika. Ampio izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, ahay hanavaka koa ary hanaly izany lavitra anay zay ankasitrahanao ataonay ato amin'ny tokantrano sy izay tsy sitraka koa nefa mbola mitoetra ato amin'ny tokantrano, mety amin'ny fanaka izany na fitaovana izany na inona izany. Angatahanay Tompo mba hanana fahasahiana izay noho ny asan'ny fanahy masina hanatanteraka an'izany, fa endriky ny fibebahana, endriky ny fiverenana aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminao ary ry havako ny fiadanan'i Jesoa, amen.